Ahoana Marina Iza marina no Tena Mpanohitra Bontolo. Hatramin'ny androany fa ena ny volana Aprily 2024 dia tsy mitsahatra mitombo ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto amintsika, ary tsy mitsahatra miparitaka izay tsy izy ny aretina. Ny arantsika nahita tsara fa nisy ny finiavana anao baranainy taoriny ny filazany ny filohan'ny repoblika ny faraparany tano 2024 iny fa voafeny aretina teto amintsika. Tsy azo adinoina ireo fihetsiketsehana mafy izay nataony fitondram-panjakana ankehitriny tany Tomasina tamin'io taona io, indrindra fa ny farafarana ilay mpanakanto afrikanina izay nanaovana famorina olona tetsy teroa, izay isany nampiteraka resabe teto amintsika mihitsy satria norarana tsy hanao famorim-bahoaka tamin'izany ireo mpanakanto malagasy. Isany nanehon'ilay mpanakanto Big MG hevitra izany tamin'ireny fotoana ireny. Ny azo ambara dia tsy olotsotra mihitsy no nanafatra io mpanakanto afrikanina io satria tazana ny fisiana olom-panjakana ny tsena ity mpanakanto afrikanina ity izay nentina namorina vahoaka io. Miparitaka ny virusa ankehitriny. Iza no omena tsiny? Iza ihany koa no nanome ohatra ratsy i masom-bahoaka ary miseho ambony lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena? Mila fahamatorana ny fitantanana firenena na amin'ny lafininina izany na amin'ny lafininina. Tsarotsika tsara angamba ity teny nataon'ny filohan'ny repoblika ity ny 20 ny volana Marsa lasa teo iny. Ankehitriny ary io moa zavatra mahavalalànina ihany ny ataon'ny olona izay mitsikera ao anatin'ny fomba botolo, ao anatin'ny tsy fieritreretana ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny fitondrana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no tena manao fanoherana bontolo eto amin'ny tany sy ny firenena? Ny mpanohitra izay maneho hevitra sy mitondra sosikevitra mba hitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve? Sa ny filoham-pirenena sy ny pombazy izay mitsipaka be fahatany rehefa misy ny tolo-kevitra sy ny tsikera avy amin'ny mpanohitra? Hoy hatrany mantsy izy hoe les variants avy any Afrika Atsimo dia tsy misy vaksiny mihitsy matohatra an'io variant avy any Afrika Atsimo io. Mazava ny nambarany teo iny. Resaka vaksiny no voaresaka teo. Tsara ho marina fa ny 20 ny volana Marsa iny teny nataony teo iny fa tsy misy fanefitra ny variant. Variant avy atsy Afrika Atsimo no resaka eto. Tsy niala lavitra akory fa herinandro taorian'io, izany hoe ny 7 ny volana Aprily 2024 ity dia ity indray no nambara ny filoham-pirenena io. Fa dia vaksiny anankiroa no mahafeno ny fepetra izay takina hiadivana amin'ity variant sud-africain ity. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tsy fahaizana ve sa tsy fahalalana no misy? Mifanipaka amin'ny filazany tamin'ny 20 ny volana Marsa mantsy ny filazana izay nataon'Andriamatoa filoha tamin'ny 7 ny volana Aprily io. Tahaka izany no fomba hitantanana ity firenena ity sy ny aim-bahoaka malagasy. Tsara ho marina fa efa nanambara sy ny resaka io vaksiny ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ny 17 ny volana Marsa nandritra ny fandaharana miara-manonja. Toy izao indrindra no nambarany tamin'izany fotoana izany. Ny karazana vaksiny misy zany dia ity zao misy vaksiny le Camela, dia ity misy ny Johnson, Moderna, Novavax, dia Oxford, AstraZeneca, Pfizer Biotech, Sinopharm, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo. Tsy hoe maharaha manana ny tenenako aty fa valo ty zavatra. Manana safidiny valo, tsy ole anankiray. Le CVO. Asa raha manisy vaksiny inona tsisy. Dia miresaka amin'ireo ianao dia misy manontany ireny hoe anka io mbola tsisy profony.
fe masitrana milaza aminao tsara fa tsy adalako no firenena rehetra etatany misy ny hoe 66% ny vokatra azo aminy 66% ny résultat misy ny 92% saingy lafolafo $20 misy ny 66% $10 ny vidiny io a misy ny 95% $30 de misy koa le Oxford AstraZeneca zay $8 fa misy le Pfizer Biontech $30 de reo tsy vitany hoe io fotsiny ndray le izy satria tena tsy andro koa zay ahitana azy aingana de ty laza aminareo mihitsy hoe fanaoelana oaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny reo tsy maintsy tsisy alarala fa iveriny reo io indrindra no tsikatra fa tsy zakany teo anivon'ny fitondrana ka nahatonga ny filohan'ny repoblika tsy maintsy hiteny tamin'ny 20 ny volana marsa iny fandaharana izay tsikatra tanteraka fa famaliana Bontolo ny mpanohitra no nataon'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany ny tena malasa saina de ity nokianina mafy ny filomarokaravaalomanana ny 20 ny volana marsa io hoy mantsy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina hoe ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny de aza tahitra fa ry zareo nataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny niarahantsika na eno tsara angamba ny nambarany teo herinandro dia nivady dela sady ny fanjakana ity indray no nambarany filoham-pirenena ankehitriny io fa ireo mpiasan'ny fahasalamana izay tsara sitrapo ireo ampitandro ny filaminana sy ireo zokiolona rehetra no atao lahara-pamena amin'izany fanaovana vaksiny izany fa ahoana marina izay ilay ambara foana fa mila fahamatorana ny fitantanana firenena ilaina ihany koa ny fianonan'ny hevitry ny hafa fa tsy hoe tena amin'ny ambopo politika sy ny fizahozahoana fotsiny ny fitondrana firenena sy ny vahoaka izay zany no tena mpanohitra Bontolo ny zava-dehibe aloha izao dia ny fiverenan'ny fanjakana amin'ny teny izay nataony fa ampiditra vaksiny ihany saingy ny olana dia mbola tazana hatrany ny fitavozavozan'ny mpitondra amin'ny fiarovana ny ainy vahoaka malagasy na nilaza aza ny fanjakana fa anafatra vaksiny atreto dia mbola tsy misy fehim-potoana mazava hoe oviana vao tonga izany vaksiny izany hoy mantsy nisy olombavambahoaka avy amin'ny antokotima hoe vao nanomboka ange hoe nisy variant maromaro no mivoaka erak'izao tontolo zao dia efa miomana ny olona ny anticipe nanafatra fitaovana rehetra zay ilaina any Afrika ny UNICEF vao nanao première livraison ny vaksiny ao anatin'le tetikasa Covax eto moa mbola veriko azavaina le Covax ny Covax ho anareo mbola tsy mahay tsy io le vaksiny fa io le programme NASA ahafahana manafatra vaksiny ho an'ireo firenena zay atao hoe sahirana zany hoe programme Covax na mécanisme Covax fa tsy vaksiny ny Covax akory dia ao anatin'izay programme Covax zay na alliance Covax akory fiteny anazy dia nanao première livraison ana vaksiny mamaim-poana ho an'ireo firenena i Algérie, Égypte, Yémen, Guyane zany nahazo an'le vaksiny fa Madagasikara mitamatama le fitondram-panjakana mianahana le fitondram-panjakana dia hatramintsika amin'ny teny zao dia eo tsika ny matimaty ihany marary ihany eo ampiandrasana an'izany procédure ahafahana mahazo vaksiny zany vaksiny ao anatin'le Covax zany dia be dia be no faty soma sy ho marary eto zay le fitamatamaan'le fitondram-panjakana tsy mahay mianticipe ary za moa eto miteny mihitsy hoe mbola ao anatin'le fianaran-draraha mihitsy le fitondram-panjakana mbola miana-draraha mianatra mitondra anyka tsy mahay maka fanapa-kevitra ao anatin'ny fotoana aingana taraiky foana mifandraisana fanapa-kevitra mila atosika ary raha tsy misy amin'ny miara-manonja sy ny mpanohitra angambany dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety hitranga re eto ara ny mpanohitra ny filohan'ny RMDM ny filohan'ny antokotima efa manampy sy mametanana mihitsy amin'ny zavatra izay tokony ho atao efa manosika mafy
de iny ndray no enjehana ohatrany hoe le filohan'ny mpanohitra indray no lasa ohatrany hoe président de république eto efa tamin'ny 12 taona lasa nke izy ny président de république izy no ataonareo maty enjika ohatran'ny olona tsy mieritreritra mihitsy ianareo ihany anke nyteto ny teny hoe imbécile le dondriny e adaly e fa to ohatranynareo indray zao ny amin'izao fotoana zao no mety amin'izay qualificatif zay marina moa izany no zava-misy eto amin'ny firenetsika tara lavy i Madagasikara tara amin'ny fampandrosoana fa mbola tara ihany koa amin'ny fiarovana ny aim-bahoaka sy ny fanapahan-kevitra ny mpitondra nambarany filohan'ny repoblika hatrany fa mandray marary avokoa ireo hopitaly na ny CSB manerana ny nosy ampiveny fitaovana ho azy ireo manahoana ihany koa ny fiarovana azy ireo nambara manko fa miditra amin'ny ameana ara-pahasalamana isika zao anao ny mangarahara amin'ny vahoaka amin'izay ve ny mpitondra sa iandry hotaky ny banky iraisam-pirenena izany indray fa ahoana marina ahoana marina